ho amintsika rehetra ry avana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba ny mpitandrina rakotomanana Jean Roussel mivady ny zanaka manjafiny rehetra no ity Alahady natokana hitrosonam-bavaka anareo ity dia mirary ny fiadanan'ny tompo anareo. Ny aktivité voalohany ataon'ny fiangonana zany eto Atsimon'Imahamasina dia ny anareo no mialoha azy dia mirary soa indrindra tahin'Andriamanitra. Fa miaraba ihany koa ny olona rehetra sy ny zokiolona eto amin'ity fitandremana Atsimon'Imahamasina ity. Miangavy anareo ampitiavana mba hitsangana ary tena ho an'ny olona dia mirary soa anareo aho tahin'Andriamanitra. Mahatsiaro anareo ambavaka izay satria rehefa tsy mahatsiaro ray aman-dreny zany tsy olombelona zany, izay ny tena marina. Dia ho tahin'Andriamanitra ianareo omeny ny tompo hery. Inoko fa tsy ny valopy akory ny andananareo aty fa ny valopy kely iny tsy mahazo hena ray kilao akory, fa ny fifanatrehantsika izay makasitraka anareo ary dia mitrotro anareo ambavaka mahazo mipetraka ianareo. Ho antsika fiangonana ray manontolo any koa ry avana dia mirary soa antsika rehetra ho tahin'Andriamanitra amin'izao taona vaovao izao satria mbola misy moa zany zao vao fakahita. Ny ten'Andriamanitra ifampahirezantsika ry avana tsy hiala ao anatin'ny perikôpa isika. Ny EFESIANA toko voalohany ny EFESIANA toko voalohany ka ny andininy faraka ambin'ny folo. EFESIANA toko voalohany ka ny andininy faraka ambin'ny folo. Zao ny voalaza ao amin'izany soatra masana izay efa novakiana teo fa averiko indray. EFESIANA toko voalohany andininy faraka ambin'ny folo. Ao aminy koa no nanaovana antsika olovany rehefa notendrena raha teo isika araka ny fikasan'izay maefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony. Io ry havana ny ten'Andriamanitra nofidiko manokana ho anareo mivady pastera, ho an'ny ankonana, ho an'ny zokiolona eto amin'ny fiangonana ary ho an'ny kristianina iray manontolo. Taratasy narefany Paoly ho an'ny fiangonana tany Atsimon'Imahamasina. Zay ilay izy. Taratasy nosoratany Paoly ho an'ny fiangonana ao Atsimon'Imahamasina. Fa eto moa zany dia Efesosy ny voalaza eto. Efesosy dia tanàn-dehibe tamin'izany vanim-potoana fa nikisaka moa izy taty aoriana. Tanàn-dehibe izay nisiny civilisation faran'izay matanjaka tamin'izany vanim-potoana izany ary nisiny fanompoatsampy faran'izay matanjaka satria nisy ny tempolin'ny Tiana, ny tempolin'ny Artemisy, ilay Andriamanitry ny fiazana, fa Andriamanitry ny fijangajangana ihany koa, fananahana. Zay ilay zava-nisy tao dia nisy tempoly ngeza be teo tempolin'ny Artemisy. Ary io no anisan'ny tompon'ny olona tao Efesosy. Ny voatendry hitondra ny Efesosy ry havana mahagaga mihitsy ny fitondran'Andriamanitra. Zany tanàn-dehibe ohatrana Antananarivo dia inona moa fa raha miresaka Efesosy ianao dia Atsimon'Imahamasina zany. Zay ilay izy. Tanàn-dehibe ohatrana Antananarivo miorina ao ny fiangonana Efesosy. Miorina ao ny fiangonana Atsimon'Imahamasina. Ary eto Antananarivo eto ny feno fanompoatsampy ary tsy fanompoatsampy ihany fa nikalaza-pitondran-tena maloto rehetrarehetra io, ny drogy. Mba fantatrareo ve fa eto amin'ity faritra Mahamasina ity hatrany ambony ihany ka hatrary no ifamezivezen'ny rongony be indrindra eto Antananarivo ary manao fikarohana amin'izany moa azo. Tena grave ny ifamezivezen'ny rongony be indrindra, ny drogy be indrindra eto Antananarivo. Ary raha tianareo ataoko teboka akaiky koa ary dia etsy amin'ny bazary de quartier. Eo zany. Ao anatin'izany tanàna izany sika.
nametrahan'Andriamanitra pastera i Timoty, tovolahy kely, mbola tsy feno taona akory raha amin'ny hoantsika malagasy ny atsika 12 taona, tovolahy kely manahirana zany fiangonana lehibe pastera vao nivoaka manahirana zany dia nefa niafatra mpitondraina eto amin'ity epistily ity ho an'ny fiangonana atao Efesosy, ao an'ny koa nanaovana antsika ho lovany rehefa notendrena raha teo isika araka ny fikasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny akasitrahany fo. Niafatra voalohany indrindra ho anareo pastera, niafatra voalohany ho an'ny zokiolona ato amin'ity fitandremana ity, ho atsika rehetra manatrika an'izao fanompoam-pivavahana izao, dia tsarovy fa zanak'Andriamanitra mpandova isika. Zanak'iza hoe isika? Nalaza be tamin'ny fotoan'androny teto Madagasikara zany ny ainantsika izany dia mieritreritra hoe zany ve dia ho tenenina tem-piangonana, ho teneninareko izay zanaky dada. Nisy fotoana teto zany nisy sa tsy nisy? Izay zanaky dada. Dia kevokeriny zanaky dada, fa isika zanak'Andriamanitra mba kevoka fotsy hoe zay zanak'Andriamanitra. Hoe mba samy mizesy tamin'ny eo akaiky any tsara hoe zaotran'izao zany zanak'Andriamanitra zany. Ary fomba fitenin'ny pastera Rakotomana Zarosely zany rehefa mba miresaka ny beazy ny eria amin'ny akafity izy, zanak'Andriamanitra ny tangainy, tsy moa izy pastera? Zanak'Andriamanitra nareo, raha te hijery ny endriky ny zanak'Andriamanitra zany zao zanak'Andriamanitra zao. Dada Rakoto zao ve zany ry Rakoto Erso zao fa dia tsy zainao zanak'Andriamanitra zao, izy mivady reo zany dada zaka zany ve dia verina reo fa zanak'Andriamanitra, ary zanak'Andriamanitra mpandova. Ny zanak'Apeleza nareo dia tsy mba mandova. Azonareo moa zany atao zanak'Apeleza zany, zanak'anelakelan-trano. Ary reny tsy voasoratra anaty kôpy akory ary. Ny sasany efa manambady mitondra zanaka ty mbola nisy ambonambony tary. Fa zanak'Andriamanitra izy. Ary zay ilay voalaza eto amin'ity soratra masina ity, ao aminy koa nanaovana antsika ho lovany. Dia rehefa manamaky teny fototra ry avana dia izao no voalaza. Ire ambany ery moa misy fanamariana ire ambany ery nandraisantsika ho lova. Ny lova omen'Andriamanitra ny zanany, dia tsy le lova iadiny ny fianakaviana. Any amin'ny fianakaviana reo mba misy miady lova. Io zany tsy ilozan'izay misy ao anatin'ny fianakaviana ao, pirahalaana, piraitapona zany. Misy fatsoralio na tsy karana azy. Sa tsy maro zany resako zany. Dia iny miady lova tapitra midiny dolony ny fianakaviana efa lafo le tany nga. Zay no mataitra hoe hoana koa ary zany. Fa ny lova omen'Andriamanitra anao satria tian'Andriamanitra isika araka ny fikasan'Andriamanitra hatrany amin'ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa, dia nomanin'Andriamanitra ao anao zany Saedeny zany, nomanin'Andriamanitra ao anao zany tany tondra dronono sy tantely zany, tsy ho an'ny jiosy fotsiny ho an'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro, fa ny tena omanin'Andriamanitra ao anao dia ny fiainana mandrakizay ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny izy. Tsy zay rehetra manao kitopokitopoko no hiditra any amin'ny onaretoiny ny fanjakan'Andriamanitra. Dia moa le manahirana be le iny mila mianatra tsara mamaky iny. Moramora koa amin'ny onarizy. Dia indray famaky iny. Moramora koa ny miditra amin'ny vodin-drameva. Tsy izay iny ataovy seria moa. Tany Jerosalema manko tamin'izany fotoana izany
misy vavahady kely zay vavahady kely voto fanjaitra ny anaran'io vavahady io voto fanjaitra kely ka rehefa hiditra eo zany zany stratégie rovana ny fahavalo taona zany tamin'izany vanim-potoana zany dia rehefa hiditra eo ny rameva dia le entana rehetrarehetra iny esorona ary mio forotra mihitsy le rameva ny miditra eo fa raha oharina ny fiainantsika kehitriny tokoa dia samy mahita ny voto fanjaitsika kely raha tsy dia tsaramaso mampiditra le kofeiny eo sahirana vao mahatafiditra zay izy ka zany le vandeha le tantara eto hoe tena sarotra ho am-panakarena tsy hoe Andriamanitra tsy mila mpanakarena tena mila izy mila mpanakarena izy voana izy tsy ila mila manitra koa izy fa ny manahirana le zavatra firongon-javatra hoentiny iny le hiditra eo amin'le vavahady tonga dia mibana be dia sarotra ny fidiranao nanao tafika masina zay dia ozy le barala zay tany ambala voantseny Paris zany no tafika masina tany mpianatra mpitandrina tamin'ny fotoanandro ianao fa mipepa natona ny tompo torinany filazantsara dia zao no teniny zao zao raha pasikely satria mpianatra mpitandrina moa nety raha pasikely zao raha pasikely zao handeha ho any an-danitra io vao kristianina ho any amin'ny fiainana mandrakizay teneninareo io ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa izao aizany plasy asiko ny omboko io zany manana omby be dia be ka rehefa tsy misy toerana isy ny omboko any za tsy ho any fa tsy moramora amin'ny olona tokoa ny miala amin'ny zone de conforme eto minahazatra fa zany mihitsy efa omen'Andriamanitra lova tsara ry ary zay zava-dehibe ndao hoe maki soratra masina tsika rehefa jereny zany lova omen'Andriamanitra tsika izany ary tena zava-dehibe revana zany io Andriamanitra io any manome lova atsika ny Romanina 5:7 Romanina 5:7 zao no voalaza hoe ary raha zanaka dia ahoana toyny dia mpandova eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa zany rehefa ny tena tompony ny fiadian'olona seza amin'izao fanovan'olona izao azonareo moa le zay ny tao amin'ny firenentsika le zany tsy fantatra tsony tena fa ny azo antoka aloha dia fanovan'olona zay aloha zany ny sira ny ankoatran'izay mbo tsy fantatra ao ve dia amin'izao vanim-potoana ny fanovan'olona zao miazakazaka taolony olona mba nao ministre directeur mba azo lova zay le izy sitranay eritaona mba hinanana zay le izy sady mba manamboninahitra zay fa ianao ry kristianina malala omen'Andriamanitra anao maimaim-pony zany mpandova ianao zanaka tena izy fa sy zaza sara zanaka Jean Paul tena zanak'Andriamanitra ianao dia mpandovan'Andriamanitra ary tsy vitany hoe mpandovan'Andriamanitra mpandovan'ny fanjakan'Andriamanitra zany fa mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ny ombona fananana amin'i Jesosy Kristy dia mbola misy fahatelo ary miara-manamboninahitra aminy ke inona koa no tadiavinao pastera Rosela zay ny ary le olona inona koa tsy haiko hoe 4 kilometra zao na 4 metra carré ny taninareo ny tranonareo sahatarasony 4 zao ny lovanareo mbola sahirana hony ty ve efa ny abdomen ty ve zao karakarao fa efa miazokonzokony ny lova fa misy anankiray tsy misy afaka hiady an'io ary tsy mila décision judiciaire omen'Andriamanitra anao fa ny faharoa avana zay eto amin'ny soratra masina fampahirezana atsika tsy vitany hoe zanak'Andriamanitra fotsiny ao ny amin'ny Jesosy Kristy ilay mpamonjy anao lay nanavitra anao lay nanolotra ny ainy tao amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana anao lay nanangana anao amin'ny maty
zanak'Andriamanitra ianao dia mpandova tsy izay ihany fa ny faharoa tena lehibe dia zao mifidy sy manendry ianao Andriamanitra. Mifidy sy maninona Andriamanitra? Mifidy sy manendry. Matoa ianao tendren'Andriamanitra dia hitokisany ianao zay. Ary eto anie tena miteny an'izany rehefa notendrena raha teo isika, ary zany no tokony ho tadiditsika ry havany mizara fanompona. Raha mbola hitokisan'Andriamanitra ianao dia omeny andraikitra, dia omeny andraikitra, dia omeny andraikitra, dia mitomby ihany ny andraikitra satria matoky ianao Andriamanitra. Fa rehefa Andriamanitra ny manombotra tsikelikely efa manomboka manina izy zay, tsy dia matoky ianao izy zay. Ka ianao manao kilavaka ko. Azonareo ve zany resako zany? Ary zany no tokony ao an-tsaintsika mandrakariva, tena manendry antsika Andriamanitra. Ary amin'ny Jeremia ry avy natao majerentsika ngeny tantaran'ny mpaminany Jeremia ny toko voalohany andininy faefatra sy ny fahadimy dia mitoery amin'ny andininy fahafolo. Tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany ekipo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa no amasiniko sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Dia ry amin'ny andininy fahafolo, ary indro zaho manendry ianao amin'izao andro anio izao hanapahefana ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava ary androdana sy anorona ary amboly. So everinareo fa mora ary zany asana mpitandrina zany. Moa zany dia maniry asa tsara ny maniry asana mpitandrina. Mampahery ianao raha koton'iray ny ekena. Fa perita ihany ianao ny fijerin'ny olona. No pastera. Zany pastera zany. Zao olo dia efa mahatatiza. Vavan'ny olona rehetra io tatazana daoly. Mety ny atao ny olona tsy mitehaka. Vao slifatra kely fotsiny dia efa fisainy olona. Ohatr' izao ny paozin'ny masony. Niany manao zao ny fijeriny. Niany ohatr' izao. Niany. Tsy mety ataony olona zao. Ho avy zany. Ho avy. Mahereza. Ary efa niainany zao ray aman-dreny zao zany. Teto Atsimon'Imahamasina. Pastera sosialina ohatr' izao. Niany manany. Niany manany. Jereo nke paoziny. Niany manany. Niany ka ny ataony. Ary ny tena loza ary ny mahazo ny zanaka mpitandrina. Tsy nainanareo miravavy ve zany? Tonga tao anatin'ny saiko manomana ty toriteny tia. Alahady ny mpitandrina teto. Inapona nasaina ny teny tomany izy tesa. Ary ny teneniny tamin'izay hoe tsy fidiny anay ny ho zanaka mpitandrina. Par défaut nareo ny lasa zanaka mpitandrina. Kanefa tahin'Andriamanitra ianao satria nofidiny. Notendreny amin'ilay asa masina. Ny maniry asana mpitandrina dia maniry asa tsara. Notendreny amin'ny fanompona. Zao misokatra ny fisoratana anarana anao fanadinana ny toeram-panomahana mpitandrina. Tongava ary tanora malala. Tongava mameno taratasy. Asa fanompona zany efa maromaro ny zanaka ATSIMON'IMAHAMASINA manao fanadinanao zao. Fa ny soniaviko zay. Fa misy efatra farafahakeliny angamba. Mampahery anareo. Sokatra marabatonga tapaky ny février vao mikatona fisoratana anarana anao fanadina. Ary tadio fa io anisan'ny fanadinana mafy. 3,000 eo ny mpiadina. Eraky Madagasikara fa 80 ny raisina. Sarotra io. Tovy tsara ny teny frantsay sy ny teny anglisy. Fa tsy mora io. Tsy mora. Menara tsara baiboly soratra masina. Menara tsara Jeremia sy ny sisa. Zany rehetrarehetra zany no milaza fa ny asan'ny mpitandrina dia asa sarotra. Nefa tsy maintsy atao aniran'ny tompo. Eto moa zany hoe mpaminany. Ny dikan'ny mpaminany eto tsy ilay malala ny rapitso fa mpitondra ny havatr'Andriamanitra. Tsy mora zany fidin'Andriamanitra sy tendreny hitondra ny havatr'Andriamanitra izany. Ary ny asa mahampitandrina dia mandra-pahafaty. Mandra-pahafaty. Mampahery anareo vady amin'izany asa fanompona zany. Mampahery ny pastera Ernest. Mampahery ny pastera Joséphine. Eto Atsimon'Imahamasina moa anisan'ny fiangonana be pastera indrindra. Atao anatin'ny Fjkm. Mampahery amin'ny asa fanompona
zay tanterahana ary tsy ho anareo ihany fa ho an'ny zokyolona manendry anareo koa ny tompo amin'ny asa fanompona maro samihafa teo anivon'ny fiangonana manendry anareo izy aza manao hoe mbola zaza zay le izy fa rehefa miantso ny tompo hoe iza no irahatra iza no andeha ho irakay dia ahoana ny valina nataonareo ane zany mirary soan'reto dekony reto mba ho lasa lo olona somatsara tongava lo olona somatsara nareo tongava ho zoky olona ho feny 70 taona ary nirariana ary anareo lo olonareo a omen'Andriamanitra taona mihoatra ny 100 fa misy mihoatra ny 100 onareo mba hahafahanareo manompo an'Andriamanitra ary zany mba fanao zany mba fetsifetsy rehefa mba midongy amin'Andriamanitra Andriamanitra atao velavelona mba nipoko anao atao velavelona mba ninona zany mba isy favaka nataon'izay biraom-piangonana anankiray zay rehefa mivavaka rehefa vory biraom-piangonana Andriamanitra ny 420 ora mba atao 770 ora fahako manompo anao zany no andrasan'Andriamanitra amintsika rehefa voatendry ohatran'i Jesosy Kristy io hanao ny sitrapon'Andriamanitra fa ny farany rehavana tsodrano ny farany eo amin'ity andiny ny faraka amby folo ity dia tena ambarany tsara maka sara tsika hoe jerentsika ray le ary amin'ny Isaia teo Isaia 7:7 EFESIANA le EFESIANA nanovakitsika teo taona mba jerentsika kely ke ny tapany farany ao amin'ny trona nanaovana antsika holovany rehefa notendrenana teo sika araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny akasitrahan'ny fony zany hoe ny fikasan'Andriamanitra ny planina an'Andriamanitra dia anomanany soa ho anao satria zanany ianao tahaka ny ray aman-dreny io ny antony hahaveloman'ny ray aman-dreny ny andaniny fotoan'androny ny antony mahatonga azy mifomaraina miasa any amin'ny toeram-piasana dia ny amelomana ny planina ny anatsarana ny fiainany ankonany indrindra fa ny zanany marina zany sa tsy marina ary zany a no ataon'Andriamanitra amintsika planina n'Andriamanitra ho antsika Fjkm Atsimon'Imahamasina ho an'ny kristianina ny fikasan'Andriamanitra lehibe ny ainantsika ao anatin'ny fiadanana dia ho tanterahan'Andriamanitra amintsika satria mahefa ny zavatra rehetra izy izay ahasoa antsika tanterahany amintsika izany angatao izay tianareo zany ny teniny asyny hoe angatao izay tianareo raha miray amiko ianareo jaona 5:20 dia mamoa be ny tanjon'Andriamanitra dia ny atonga anao hamoa be ny tanjon'Andriamanitra dia ny atonga anao sambatra ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'ny fikasana sy ny planina n'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra dia ny atonga anao hiadana finaritra ary zany no andresen'ny fahafatesana io moa tereniko foana atao am-piangonana tsy ny Andriamanitra tsika mihitsy ny mahatonga anao ho any amin'ny fahafatesana fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny atonga anao velona zany natonga anazy nandresy ny fahafatesana tonga nofo hitany zao tontolo zao dia noreseny ny fahafatesana mitsangana tamaty Jesosy Kristy démonstration eto amin'izao tontolo zao fa n'Andriamanitra ivavahantsika Andriamanitra manome fiainana zaho avy manana fiainana dia fiainana be dia be fa tsy misy mihitsy amin'izao rehetra izaho ny lalana sy fahamarinana ary fahafatesana tsisy an'izany eo relo olona malala tian'Andriamanitra tsy hijanona amin'ny 70 taona 80 taona 90 taona 100 taona ny fiainanao fa tian'Andriamanitra hitohy mihoatra ny 100 taona ka rehefa tsy vita eto dia mifindra fotsiny mifindra trano mifindra trano izy any an-danitra ny fanjakan'Andriamanitra zay na io dia mahereza ny reneny Jacqueline eto zany dia omen'Andriamanitra tombonandro nareo olona rehetrarehetra manatika eto zoky olona omen'Andriamanitra tombonandro fa tsy mijanona eto fa mitohy maka izy tsangana maty nandresan'ny fahafatesana mitohy any amin'ny fiainana mandrakizay mampahery atsika rehetra ry avana raha fitiniko izay toriteny nambarako tamintsika izay dia zao hoe tsarovy
ho an'ny fiangonanao Efesosy fa ho antsika manatrika izao fanimpom-pavahana izao. Zanak'Andriamanitra mpandova isika, ary Andriamanitra mihitsy no mifidy sy manendry atsika, fa tsy hoe décision ny conseil des ministres. Ary ny farana ifain'Andriamanitra amintsika izay tokony ho atsika araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny fikasan'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra atsika amin'ity taona 424 ity, izay iriny ny fonao ka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tadidio fa ny anananao fiainana dia ao anatin'ny planina an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho raha amintsika ny fiadanany.